Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fanadinam-panjakana raha nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary porofon'izany ho isan'ny firosoana ao anatin'ny fanadinana fotsy dia ny CEP Blanc ny azo ilazana azy ao anatin'ny faripedia-pampianarana manerana ny nosy raha amin'ny 10 volana Jolay no anatanterahana ny tena fanadinana ofisialy. Fimanana ny fiatrana fanadinana moa zany amin'izao fotoana izao dia mandeha soamantsara mihitsy ary efa nomboka atsoatsy ny fanadinana fotsy zany na hoe examen blanc ny CPE moa zany no tena marina efa karakaran'izany ny fampianarana maro samihafa fa eo amin'ny problème kely zany amin'ny vacation mampitaraina mpampianatra dia efa miezaka ministera mifampiresaka ministère en finance amin'ny fikarakarana le vacation izay taraiky eo ihany koa ny subvention mpampianatra FRAM izay nisy fahatarana be tamin'ity taona ity dia fikarakarana an'izany zany. Anahoana kosa ilay hoe tao aorianan'ilay dinika niaraka tamin'ny mpamatsy vola manahoana ny hoe fanatanterahana ireny tetika asa samihafa mifarita amin'ny ministera eny indrindra ilay hoe fanaovana ho maimaim-poana ny fampianarana fototra. Ino moa zany tanjona napetraka iny tanjona napetraka amin'ny fanjakana dia ny hoe mba tsy ho vezatra ho an'ny ray aman-dreny mpianatra ntsony ny fampidirana izany ampianarana ary dia efa mifampidinika tamin'ireo mpamatsy vola izahay dinika savaranimando aloha ary izareo no hijery izay entimanana amin'izany rehetra zany satria miankina amin'izareo kola izy fa na izany ratsana fanjakana malagasy dia efa mieritreritra amin'ny loi de finance rectificative zany ny fijerevana amin'ny taom-pianarana manaraka ny hoe aiza ho aiza no anafana manamaivana ny fampidirana zanakitsika zany amin'ny nivon'ny EPP zany indrindra eo amin'ny resaka hoe subvention mpampianatra FRAM indrindra ihany koa resaka cantine scolaire ary indrindra amin'ny kit scolaire ireo moa zany zatra anankitelo lehibe mety ary everina fa afaka namaivana ny kitapom-bola ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fampidirana mpianatra. Ny mpamatsy vola zany aloha dia ny fanampiny aloha hatreto dia mikasika ny subvention eo amin'ilay hoe plan intérimaire pour l'éducation zany mieritreritra zareo vinavina moa ny azo hoe hitondra eo amin'ny 85 millions de dollars eo amin'ny fametrahana ny subvention eo amin'ny faritra 20 ao anatin'ny efa-bolana ary mandritra ny 3 taona.